Ry ava-malala ao amin'ny tompo ho atsika kristianina rehetra manaraka izao fanompom-pivavahana ao anatin'ny page Facebook ny FJKM Ambondrona Firaisana izao manonona ho anao ny fiadanana ankehitriny, ny fiadanako ho amiko sy ho aminao, ny fiadanan'Andriamanitra hiara-iaina amintsika. Ao anatin'ny fihiboana weekend sika ankehitriny ry havana malala, ary dia indro alefa amintsika izao fanompom-pivavahana izao ho voninahitr'Andriamanitra. Iomanantsika ary any tokantrano any sy any misy antsika any. Salamo 7:30. Salamo 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia anapaka ao am-pontsika tsirairay avy anie ry havana malala ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Hiderin'Andriamanitra isika Salamo 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga, makalaza azy amin'ny valitorofolo, miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra mahatoky avokoa, tia fahamarinana sy rariny izy, enika amin'ny famindram-pon'i Jehovah ny tany. Ataontsika amin'ny firana 7:1, 7:1 andininy voalohany sy andininy 4. Miderany anarana sary tompo sary tompo kairano ventesinary aja saotra ery aja saotra ery mbaraso ratunga wandanitra say panomponao say panomponao ito ireny iranawe aja saotra ery aja saotra ery mbaraso ivavaka isika ry havana malala. Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao zahay no izao maraim-baovao izay nomenao anay izao. Mideranao zahay fa tsara ianao, mitory fahagaganao ny voarinao manontolo, indreto arany vahoakanao midera sy mankalazanao. Avelao ray io, ny feonay iombona amin'ny anjely tsy mbialinalina isantatra sahady ny fiobinanao Andriamanitray. Aokary ny fanahinao masina hiasa mahery aty anatinay, ampifantokanay amin'izao fanompom-pivavahana izao. Tsy hiverina foana aminao Tompo ny teninao raha tsy efa navita izay nandrahanao azy, koa apetraka aminao izay tafavory eto ny ahaizanay manompo manajanao, ary andray hery vaovao avy amin'izany teninao izany izahay. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mipetraka ianareo. Tonga amin'ny fankalazana sahady ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala, ho ataontsika ny 420 andininy voalohany sy 4 dia
hifanesy ireo dekona sy dekona ho amin'ny vavaka sy famakina ny tenin'Andriamanitra. 700 andiny voalohany sy andiny fahaefatra. Ivavaksika ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino dia mbola misaotranao hatrany izahay fa mbola omenao fotoana hamaky sy hiaino ary hianatra ny teninao. Dia pio ary izay ry Jesosy malalo amin'ny alalan'ny fananao masina mba hatakatra indray ny sitraponao amin'ity anio ity ka itombonay amin'ny finoananao sy anavoazanay ny fanoloran-tenanay ho anao mandrakariva ary indrindra ampiorina ny finoanay fa nanavitra anay ianao. Dia mitenena ary Tompo fa vonina hiaino anao izahay ary ampiza hitahiry izany teny izany any am-ponay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Bokon'ny Obolana faharoa amby roapolo. Obolana faharoa amby roapolo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny valin'ny fanetretena sy ny fatahorana amin'ny Jehovah dia harena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fantrika no amin'ny alehan'ny maditra, fa izay te hiaro ny aina dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza, ka na efa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Amen. Mbola toizantsika ny famakinana ny tena soratra masina araka ny hitantsika amin'ny filazantsara araka Matio. Matio toko fahavalo-ambin'ny folo. Matio toko fahavalo-ambin'ny folo, ny andinin'ny fahavalo-ambin'ny folo, andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Mitandrema fandrama manao tsinotsinona na dia ny ray amin'ireny madinika ireny ianareo. Falazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Ahoana ny hevitra nareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, motsy hamela ny 750 ny tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nany. Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy noho ny 750 izay tsy nany. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia ray izay amin'ireny madinika ireny. Amarana antsika ny teny famakinana ny teny soratra masina dia vakintsika ny epistily voalohany soratan'i Jaona. Jaona voalohany toko faharoa. Jaona voalohany toko faharoa, andiny voalohany sy faharoa. Anaka, izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava amin'iray izy, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avotra noho ny fahotantsika, atsony amintsika ihany
fa noho andro zao tontolo zao koa. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Indesika hitsangana ry havana malala anao ny hira 3:30 andiny voalohany sy faharoa ary fahadimy. Mipetraka isika. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, hampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Iainantsika amin'izao vanim-potoana izao ry havana malala ny aretina ka mahatonga fihibohana rehefa sabotsy sy alahady. Araka izany dia tsy misokatra ny fiangonana, kanefa eto amin'ny fiangonana izay tenan'i Kristy no ampitaina amintsika izao afatr'Andriamanitra ka andeha iorenantsika araka ny lohahevitrintsika FJKM hoe mampiorina ny mino ny fanavotany Kristy. Teny, fandre, teny, fananarana. Izay efa fanaontsika loatra ny ohabolana faharoa amby roapolo andiny fahaenina. Inona moa izany teny izany? Hainao, haiko tsara, ianao mijery ahy io, ndao hoe ho tonontsika miaraka izany manao hoe aminaran'i Jesosy, zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Misy fanazarana ao ry havana malala ka miainga any amin'ny zaza ary miafara amin'ny fahanterana. Izany hoe zay zavatra tafitanao tamina zaza ny olona anankiray rehefa antitra voatanany izany. Raha tsara ny tafitanao tao dia tsara no hitanao amin'ny fahanterany. Raha sendra ratsy ny lasa tany amin'ny fahazazana dia ho ratsy koa no fiafarana any amin'ny fahanterana. Koa andeha raha ho jerentsika sotakaritsika izay lazain'ny soratra masina ka azotsika aina sy antoka vaovao amin'ny fahafantaranao an'izany hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza ka rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Ireo perikopa miaraka amin'ny ohabolana faharoa amby roapolo andiny fahaenina moa izay teny izay faefatra sy fahadimy dia ny vakiana tsara avy amin'ireo no isotonantsika ny fizarana amin'izao toriteny izao. Voalohany ara, izany hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany izany ny zaza, voalohany fanazarana ny lalina tokony aleha amin'ny fitaizana. Raha vao miteny hoe fitaizana isika, ny teny vahiny dia
sady miteny éducation no miteny instruction. Ny instruction zavatra efa ao anatiny no mitombo, ny éducation zavatra avany ivelany no miditra. Noho izany a, rehefa misy ny fizarana atao amin'ny fitaizana na ny ao anatiny na ny ao ivelany dia tsara hotolorana ho amin'ny tsara avokoa. Sao no lazainy 7:5 mahakasika izay hoe fanazarana ny lalina tokony aleha amin'ny fitaizana izay. Ny valo ny fanetretena sy ny fatahorana an' Jehova, tsilo sy fiantrika kosa no amin'ny alehan'ny maditra. Araka izany, ny fizarana voalohany tokony atao dia fizarana amin'ny lalan'ny fahendrena sy ny marina. Ny 4 dia miteny izany tsara, fanetretena sy ny fahatahorana an' Jehova. Araka izany, ny fanetretena an' Jesosy no ianarana, fa tsy izay miseho manetretena eny rehetra eny. Ianaro ny fanetretena an' Jesosy, izy nidina avy any an-danitra manana toerana ambony, nidina tetỳ an-tany hitondra antsika. Vitantsika ave zany toetran'izany. Zany no tokony ho zarina amin'ny zaza, fa tsy averintsika izy hanao izay tiany atao na mijery ny fanetretena sandoka ataon'ny hafa. Fa ao anatin'izay fizarana lalina sy fahendrena sy marina izay ihany koa dia hoe iza no atahorana amin'izao fotoana izao. Tao songonan'ny aretina, tao songonan'ny taotry ny ho faty, ny fahatahorana an' Jehova. Aoka Jehova no atahorane, satria izay no lalan'ny fahendrena sy ny marina. Fa ao anatin'izay fanazarana ny lalina amin'ny tokony aleha amin'ny fitaizana izay ihany a, faharoa dia hoe fanalavirana ny lalan'ny adalana sy ny ara-tsi-panahy. Ny 5 dia manalavitra ny tsilo sy ny fandrika izay alehan'ny maditra. Na minio tratran'le tsilo sy fandrika, na koa vototra tsy na amin'ny adalana sy ny ara-tsi-panahy. Matomantsy tononona hoe tsilo sy fandrika. Ny tsilo dia zavatra tsy apozina na dia fehelana aza, na koa indraindray ianao manitsaka tsilo, tsy apozina. Fa ny fandrika kosa dia zavatra manitona, zavatra mahate anaraka, zany no lalan'ny adalana sy ny ratsy fanahy. Ry havana malala, dia fotazanao sahady zany amin'ny fizarana, amin'ny laliny tokony aleha amin'ny fitaizana, halaviriny ireny zavatra manitona nefa rehaka fotsiny ireny. Aiza ho aiza raha mitoerana ny fanavotan'i Kristy amin'izany, dia miteny ny Jaona 1:2 manao hoe ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ny fanapahan-kevitrao, ny fanapahan-kevitro ho amin'ny lalam-pahendrena sy ny fanalavirana adalana dia efa vonina ny solo vavanao Kristy, ary nanao sorona ny ainy mihitsy izy hananantsika tena fiorenana aminy. Jereo tsara nge ny toetran'i Kristy e. Ao Matthieu 7:12, perikopy amin'ny vakina teo. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry 100 ka maniny anankiray, moa tsy hamelany 7:70 eny tendrombohitra fa izy ka andeha hitady lainany, tahaka izany. Izany ny toe-panetretenan'i Kristy. Tokony ho tahafintsika ka tononona hoe lalam-pahendrena. Ny ry hava malala, ny fanavotan'i Kristy dia mitarika ny olona hanetretena, hamela heloka ary andeha amin'ny fahamarinana. Izany dia ho fampiorenana tsara ny mino. Izay ny tapany voalohany fanazarana amin'ny lalina tokony aleha amin'ny fitaizana, izany hoe zaro amin'ny lalina tokony aleha izany ny zaza. Fa ny faharoa ry havany malala, ny vokatra sy ny fitohizan'ny lala tsara-pitaizana. Ny vokatra sy ny fitohizan'ny lala tsara-pitaizana. Ny 9, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ny vokatra voalohany ry havana malala dia ny 4 ny vakina teo. Ny valiny fanetretena sy ny fatahorana an' Jehova dia harena sy voninahitra ary fiainana. Ry havana malala, tsy katsahana ireo akory, fa voka pahazarana amin'ny lalany tokony ho aleha. Mipetraka tsara eto hoe efa natomboka hatramin'ny kely ary tsy afaka itsony mandra-pahantitra. Ireo telo ireo ny vokatra voalohany: harena, voninahitra, fiainana. Ny harena dia ny zavatra tokony ho anananao, ny tokony hafahanao miatrika an'ity zao tontolo izao ity. Voninahitra, toerana metrahan'ny tomponao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Tsy ianao no mitady voninahitra fa izy tompo no manome voninahiny anao ary mametraka aminao sahady. Dia nyzao amin'ny toerana tsara, dia ilay toerana efa nomanino asanao araka ny teny hoe andeha ao ary andeha amboatra fitoerana ho anareo.
ary ny goavana indrindreto dia fiainana teto ravana dia fiainana ity tany mihitsy omeny tompo anao zay sahazanao araka mivavaka anampianarin'ny tompo ataontsika hoe omeo anay anio ny anina sahaza ho anay fa ny vokatra faharoa andin'ny fahaenina andin'ny fahadimy tsilo sy fandrika no amin'ny alehan'ny maditra fa zay te hiaro ny ainy manalavitra izany zany hoe rehefa miaro ny aina ianao tsy very aina fa tafiditra dia tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra zany atao hoe tsy very aina rehefa tsy voasoto ny rehaka samihafa sy mahay mitandrina tsara manoloana ny tsy ampozona rehetra sy ny manitona rehetra ny jaona voalohany toko faharoa andin'ny faharoa dia milaza amintsika manao hoe ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy nohantsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa miampy maty toko fahavalo ambin'ny folo andin'ny faraika ambin'ny folo fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very ry havano efa ela ny tianavitra antsika Jesosy ary zay ny tokony hibahana foana amin'ny fiainantsika kristianina aloha zay vao mety mandeha hoe kristianina vao piasa amin'ny finance na kristianina vao bata brika kristianina vao malagasy na kristianina vao vazaha fa aleo hipetraka foana aloha maha-kristianina satria izay le arena sy voninahitra ary fiainana ary zay nge mahatonga n'ilay hira hoe arena sy fananako hoe naka tamin'izao teny izao ny mpanompon'Andriamanitra dia navita an'izany ry havana malala fahasoavana ny vokatry ny fanetretena sy fanajana an'Andriamanitra miray lova amin'i Kristy izay toetra voavoly fahazaza dia anaraka mandra-pahalehibe ny olona raha fitinana zany ry havana saro amin'ny lalina tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany zaro amin'ny lalina tokony aleha amin'ny fitaizana rehetra izy ary faharoa ny vokatry ny fitohizan'ny lala tsara pitaizana ny tenin'Andriamanitra dia mitaona antsika hanohitra ny ota sy ny filana ratsa manimba rehetra satria tempolon'ny fanahy masina isika Jesosy Kristy ihany no afaka hanadio antsika ho afaka amin'ny fahotana ko ezaka amin'ny tena fitaizana manahaka ny an'i Jesosy isika aman-tanana amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amen izany ary ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ka ahafahantsika miara-manambara amin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra amin'ny mahitsy lalana izay manderaka ny lalàn'i Jehovah sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra amen hivavaka sika tompoko tompo sotranao izay ny amin'ny teninao izay mampianatra anay isan'andro ny amin'ny ahaizanay mitondra ny zanakay ho amin'ny fahendrena misaotranao satria fantatray ankehitriny fa ny fahendrena ahafahanay mitaizany zanakay dia ny fahendrena avy aminao Andriamanitra mifona aminao izay ny amin'izay tsy nahafahanay nanatanteraka izany tamin'ny fotoana lasa fa ankehitriny izay tompo mangataka aminao omeo anay iray aman-dreny mihitsy ny fahendrena avy aminao araka ny teninao hoe ny fahendrena dia ny fahendrena avy any ambony no tena ahafahanay mitaiza ny zanakay fa rehefa manana fahendrena ao Andriamanitra izahay dia mahay mitaiza ny zanakay ho amin'ny fahendrena tanteraka fa ny fahendrena izao tontolo izao dia fahadalàna eo anatrehanao tompo ankehitriny dia apetraka ifenao am-pelantananao reny zanakay ireny mba tena ahitahiry ny fahendrena sy ny fahalalana tsaranao izay fitezanay anazy ary n'izao fahazazana izao ary tohizany izany fahendrena izany amin'ny fahalebiazany ka ho tena zanaka mpankatoa sy manajanao raha Andriamanitra izy ireny apetraka ifenao am-pelantananao ihany koa tompo ny fiainan'ny ankohonanay amin'izao fotoana izao satria tsy miafina aminao fa tsy afaka manantona ny tempolinao masina izay noho ny valana retina miseho amin'ny ty firenena misy anay ity Jesosy malalo ianao mahita ny isa-tokantrano isam-baravarana na dia fanirianao anatinay ary tompo no any amin'ny tempolinao masina dia isaorana ianao fa nomenao izao fotoana izao nomenao izao sehatra izao ahafahanay mifampahery mifampivavaka satria fantatrao fa ny toerana rehetra izay ahafahanay miantso anao dia efa natokanao toerana masina ahafahanay mankalaza anao
apetraka ifenao aminao ary tompo ny zanakao rehetra izay anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao Andriamanitra mihitsy no hiasa, ianao nefa nanolotra ny zanakao mba ho fanavotana sy fanasitranana azy ireny. Fa raha ny zanaka anao nafaka hoy ianao dia ho afaka tokoa izy ireny. Mahatoky izay tompo, fa tahaka ny efa nanasitrananao ny marary hatramin'ny taloha, dia mahatoky izay fa ianao dia mbola afaka nasitrana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao ampahery ny ankonana izay mikarakara, mitsabo, ameo azy ireo izay rehetra ilaino amin'ny fitsaboana. Enina ny heritsaina entina hiatrika izany tompo, na ny vola hividianana fanafody, na ny sakafo ihany koa izay efa mahasahirana ny olonao ankehitriny. Tompo malalo, ao aminao no misy ny arena rehetra, ary fantatray fa ianao dia afaka manome anay ny zavatra rehetra izay ilainay amin'ny fikarakarana rehetra izany marary izany. Mitondram-bavaka izay ankehitriny ho an'ny firenenay tompo. Tsy miafina aminao fa ny olonao rehetra mihitsy no efa sahirana. Ny mpitondranay dia mahatsiaro tena sahirana amin'ny fikarakarana, fitadiavana ny sy fikatsahana izay rehetra entina nasitranana ny olonao. Ampahereza izy ireo tompo ary omeo azy ny fanahy masinao, ahafahany mitondra ny vahoakanao amin'ny fahendrenao Andriamanitra ary mifahamarinana mba tena hiadana ny vahoakanao. Mitondram-bavaka ihany koa izay ho an'ny filohan'ny FJKM manontolo. Ny fiangonanao rehetra Jesosy, dia ianao no ampahery azy, ianao no ampime azy ny fanahy masinao, ahafahany mitondra anay Jesosy malalo ho amin'ny lalana izay efa nisoritinao andehananay. Mitondram-bavaka ihany koa izay ho an'ny izay rehetra mitady anao. Fantatray tompo fa mbola betsaka ny tsy mahalalanao, eo ihany koa ireo izay efa mahafantatra anao nefa toa manjary miravoravo tanana ankehitriny noho ny aretina izay miseho. Ianao tompo no hiasa amin'ny tsirairay isam-batan'olona, ka izay rehetra miantso ny anaranao tompo dia hita ny famonjenao tahaka ny namonjenao ny zanak'Israely raha nandalo ady sarotra tany efitra Jesosy, dia fantatray fa nanasitrana azy ireo ianao tamin'ny alalan'ny menarana varahana. Ka izay rehetra mitady anao ankehitriny ka mibanjina anao Jesosy Kristy dia hositranonao ary ho afahanao amin'izany aretina izany. Maro tompo ny tianay ho angatahana aminao, nefa fantatray fa ianao mahame mihoatra noho izay tadiavinay, ary efa teninao raha teo izany fa na inona angatahanay amin'ny anaranao dia ataonao izany amin'ny anarany amin'ny zanakao izay efa noirahanao ho aty aminay. Dia misaotra ny amin'izay valim-bavaka ho ataonao aminay, ary atambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao. Ilainay izay an-danitra, ho amasinina ny anaranao, mitondra ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia tian-tany tahaka ny any an-danitra. Noeonay mihitsy anasaza ho anay, ary mamelany etikay tahaka ny mamelany izay mepika taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fahafatana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary voninahitra mahatsy. Amen. Ho anao ny ankeloka marina teo anatrehan'ny tompo ara mitsangana ankehitriny, andray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tenin'Andriamanitra, satria niaiky ny fahotantsika isika. Mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zao ny tenin'ny tompo. Izao tsy manameloko anao, mandehana ary amin'izao sisy izao aza manota intsony, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voavela ny elokareo mankalaza an'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. 7:7 Tena sambatra sy mahateo dia izay masinama io fisainana fa miaradana na mifankatia amin'Andriamanitra fiainana.
masina saina tena sy faraka fiainandanisa tokoa no santarinisa ny nosy mamo alaviro ny fitao mandratsy ny fisakaizana tsy mba masina fa nitiny tompo piolojo mitafy fa hadiovany fa nahy masina masina toko areny tompo dinay mba ho masina saina tena sy fanaka fiainandanitra tokoa no santarinisa ny nosimano ny olona voavela eloko ariavana malala dia sahy mijoro amin'ny finoana kondeha isika hiara-hanambara amin'ny finoantsika araka ny fanekempon'ny apôstôlika iombonantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao manao hoe minan'andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ary minany jesosy kristy zananay tokony atompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka mavidivoziny izazana napakapotoplana nombona tamin'ny azo fijaliana maro fiainalevina midina tany amin'ny fiainatsika mitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavanan'andriamanitra ray tsy tompony avy any eviny tsara very azao tontolo izao fiangonany olona maso famelan-keto fianganany tena amin'ny maty amin'ny fiainana mandrakizay amen. dia andray nitsodrano isika ankehitriny riavana malala andriamanitro atanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy amen. Ataontsika ny 420 sy 713 hipetraka hanao vavaka mangina isika tsirairay avy. ho an'andriamanitra irery any ene ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. reto avy ny rarahan'ny fiangonana riavana malala rojombavaka ny voalohany hivavaka ho an'ny topaza na toeram-pamonjena zaza FJKM isika iorenantsika amin'izany ny Genesis 7:7-2-30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny mpanomponao efoka ny antoka ny zaza tamin'ny raiko ka nanao hoe raha tsy hoetiko aty aminao izy dia homeloko amin'ny raiko amin'ny andro rehetra iainako aho. Raha iombonana tokony tao anatin'izao herinandro izao ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe FJKM noho ny antony tsy fahafahamevezivezy anefa dia tsy tanteraka izany ko iainantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina 2:1-7 manao hoe ko tahaka nandraisinareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehanao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy mioriana mafy ary tafitoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Raha anatiny
anio alahady 5 aprily 2024 ao anatin'ny fihiboana weekend isika araka nytoro lalam-panjakana araka izany tsy misokatra amin'ny fiangonana rehefa weekend dia ny asabotsy sy alahady zany afaka mivavaka aty zany ianao mandoalika ao anatin'ilay 5 andro voalohany koa fampandehanana amin'ny fiainan'ny fiangonana maniry koa izahay raha maniry ny amin'ny fanarahana ireto tany saina ireto iezaka trano ny braom-piangonana sy ny braon-dekona apita amin'ny alalan'ny mail sy ny facebook ny fandaharana amin'ny lalan'ny fampompivavahana miaraka amin'ny toriteny miaraka amin'ny fitina toriteny koa izany iezaka koa isika apita izany satria vitsy any zay mbola adresse mail ananampitandrina afaka apitaitsika rehetra amin'ny fijerena ny facebook noho izany mandeha facebook ny fampompivavahana anio alahady 20 aprily sy amin'ny heriny rome esao tehirizina rery avana malala ny rakitra efa nomaninao enina dia efa samy sahirana azy rehefa mba misokatra amin'ny fiangonana na koa hoe iny ianao mba afaka mitsidika ho fitsinjovana amin'ny fiainam-piangonana misy fanatazana atao am-piangonana afaka mitondra koa ianao dia asiana rosia dia apetraka amin'ny tompona andraikitra eto am-piangonana satria afaka mivoaka makaty antsika ao anatin'ny 5 andro farany mbola iezaka izahay izao culte alefa izao andeha amin'ny haut-parleur laklosy koa anio alahady 20 aprily mba hainao an'izany ny eto Ambondrona sy ny manodidina farany ry avana malala araka ny mbola fantatra dia amin'ny heriny anio koa zany dia mbola mikatona satria mbola anatin'le fihiboana weekend isika dia manao enregistrement ka aprisieny ianao zay mba afaka tongava zoma no fotoanantsika manaraka zoma zany hoe premier mesa tsy haiko anadiso fa zoma zany tsika no manao ny tournage manaraka dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika mantolatra fa zoma farany volana aprily dia mba samy andray izany ampitiavana isika ho voninahitr'Andriamanitra irery any dia any amin'ny fandarana FJKM ry avana malala dia nivoaka amin'ny lakamisy ariva tamin'ny lakamisy ariva lasa teo fa mbola azontsika rahana fandaharana de conférence débat mikasika ny famadihana misy olona zany manohana ny famadihana sy tsy manohana dia mba anisany manao fanohanan-kevitra amin'izany ny mpitandrina ka izy ao anatin'ilay manohitra ny famadihana afaka jerentsika zany amin'ny FJKM département télévision nanomboka tamin'ny lakamisy ho iaho no nandeha zany fandaran'izany dia afatra farany miara-mizaka aminareo izay tsy salama izahay ary miara-miory aminareo izay trapahoriana maro ny tsy voavanga satria tsy afaka mamanga fa ny tompo eo aminareo mandrakariva mahereza ry avana malala dia manao veloma amin'ny herindray amin'ny anaran'i Jesosy.